Topoklasy topokovavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay mpanaraka sy tapaka ny fandarana saila zao eto amin'ny MBS TV, eto amin'ny MBS 520 tepoka efatra, ary isika ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera amin'ny alalan'ny YouTube dia aterina amintsika ny araba omba piraritsoa amin'ity alarobia alina ity fandarana saila zao no arahanareo ora iray eo no iarahantsika toy ny mazatra toy ny tamin'ny herinandro dia vahiny anankiroa ihany koa no horaisiko ato anatin'ny fandarana amin'ity alina ity vahiny avy amin'ny KMMR Avaradrano izy ireo ahitantsika an'Andriamatoa Rakotoary Soa Jean Denis izay mpandrindra an'izany KMMR Avaradrano izany ary Andriamatoa Rakotomenjanahary Erliva Andrianina izay mpandolo-tsaina ao anatin'izany KMMR Avaradrano izany. Mazava loatra fa ny toetra ra-pirenena amin'izao fotoana izao no horesahana ato anatin'ny fandarana ka ibana ato anatin'ny saila zao amin'ity alina ity ka ny hitondrantsika ny resadresaka ary dia ny ampamoaka nataon'ny filohan'ny antenimierandoolona Andriamatoa Hermanana Razafy-Maefa izay nilaza fa dia niaran'ny tsindry sy ny fandrahonana maro samihafa izy ka izay no antony tsy nandraisany ny fahefana araka ny voatondrona lampanorenana rehefa nametra-pialana ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina. Arahantsika ary ny fanadiadiana mirakitra izay miverineto tsika rehefa avy eo mandray avy hatrany azy mirahalahy vahintsika amin'ity alina ity. Ny horonan-tsary fanadihadiana navoaka ny France 24 raha namoaka ny nafenina hatrizay nitsikafina ny fandrahonana ho fatina atao tamin'ny filohan'ny antenimierandoolona sy ny ankonany mba tsy handray ny fitantanana ny fanjakana. Nisy anarana voatonona tamin'izany. Un mois plus tard, le président du Sénat est sorti de l'ombre. Il dit avoir subi 3 semaines de pression du gouvernement pour qu'il cède sa place. J'ai reçu plusieurs pressions venant justement donc du gouvernement qui est devenu collégial, qui prend le rôle de chef d'État par intérim actuellement. Ça venait de plusieurs personnes, mais c'était surtout quelques membres de ce gouvernement. J'ai eu peur pour ma personne, mais pour moi, je fais la politique, je n'ai pas le droit. Mais bon, pour mes enfants. Donc j'ai envoyé ma fille de 15 ans déjà en France. Donc on vous a dit, vous et votre famille, vous risquez de mourir si vous ne renoncez pas. Ah ben, eh bien exactement. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est la méthode mafieuse. Le président du Sénat a révélé avoir prévenu le président André Rajoelina des pressions qu'il subissait, mais cela n'a rien changé. Quelques semaines après cette démission forcée, eh bien, il affirme qu'on a voulu le mettre définitivement hors jeu. Il accuse le conseiller spécial du président sortant Jean-André Soudz et l'ancien sénateur Sylvain Rabetsaroun d'avoir fait pression pour qu'il accepte un poste d'ambassadeur et quitte le pays. Nipotra tsikelikely na fenina miamboridana ny tery ratsy amin'ny fanaparam-pahefana sy ny famoretana. Dolo ratsy atao reky zay fanapandana mbola tsy leo ihany reny nge mitovy zavatra ataon'le gouvernement mitovy tamin'ny 2009 hitanareo dia ry amin'ny denetamena forceny io lanolo sy ny io navoakan'io la marina zany misy fanahy zany ao amin'le président ao amin'ny sénat zany natonga nyteneny hoe aloha dévoleny raha dia dévoleny ny raha dia reny zay fafatesana mihitsy zany zavatra fampitaorana ataon'ireo fitondrana TGV ireo dia zany zavatra zany no anisan'ny tena tsy zakany vahoaka malagasy. Mitodika any amin'ny ACC ny masony izao tontolo izao manoloana ny taratasy fangatan'ny filohan'ny antenimierandoolona ny famerenana ny fitantanana ny fanjakana ho amin'ny ara-dalàna. Valiteny mifanaraka amin'ny lalàna no andrasana mba hampitony ny savorovoro. Raisy ny fahefanareo ampiaro matany tandalàna ny Madagasikara fahazabakian'olo tokana satria masiny tia firenena mamitsika ity. Ao anatin'ny ACC, ao anatin'ny CENI, kiny tolaka raha io izy mbola anao daladala dia 8 ao ihany izy hoe io zany izy. Tapadonga izy zany langy atao rehetra. Potra tsikelikely eny satria izay le mahafinaritra nanao fanapakana ny CMM tsara zany zava-dehibe reny. Izy mbola sahy daladala dia raikitra tandraiky zay io. Hosahan-dravan'ny gouvernemanta iaraha-mitantana avy ireo mpikambana sivy mianadahy eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ka hanampy ireo rehetra tonga saina ary mijoro manohitra ny tsirariny ny ampitso no hamaritra izay. Mirabanareo mirahalahy ary mivahiny ato anatin'ny fandarana saila zao amin'ity alina ity Andriamatoa Rakotoary Soa Jean Denis. Faly miaraba anao Madame Clémence ao anatin'izao fandarana zao faly miarabantsika rehetra ihany koa any tokantrano any manjo izao fandarana zao. Salama tompoko.
mirabanao ihany koa Andriamatoa Rakoto Menjanary Ery Livandrianina. Valy miaraba Madame Clémence dia misaotra anao nandraina amin'ny rahalahy eto amin'ity fandarana ity dia miaraba ny mpijery rehetrarehetra ny tokantrano daholo. Na raha antsika teo iny ny fanadihadiana ry izy mirahalahy raha tsorina dia hoe noho ny tsindry sy ny raha matahora izay ambaran'ny filohan'ny anteny Mirandoolona moa fa toy ny ireny hoe fomba fanaona mafia ireny no antony izany na tonga azy tsy nandray ny fahefana araka ny voatondra lalam-pandorenana. Ho anareo ve efa nampozina ireny konokonona ambadika nataon'ny gouvernemanta sy ny mpanolontsaina manokany Andry Rajoelina izay voatontonona tao anatin'ireny fanadihadiana ireny Andriamatoa Denis? Ny zava-misy aloha ao anatin'ny vanim-potoana politika mahavaivay ohatran'izao dia tsy hitan'ny olona ny tena andraisana ny zavatra misy marina ao anatina tompona ndraiky mpanjakana satria ny antony dia izao. Metehitra ny olona fa misy lalàna efa mipetraka dia tokony ho arahan'ny tompona ndraiky mpanjakana sy antenaina fa ho modely sy mpandrindra ao anatin'ny firenena hitrangana olana tahaka an'izany dia tsy voatsy intsony ilay vahoaka marobe ao anatin'izay zava-misy izay. Ka ny tena olana angezabe izany dia izao hoe ny fametrahantsika malagasy ny lalàna aloha sy ny tompona ndraiky mpanjakana maefa isan'ambaratongany eto amin'ny tany sy ny firenena no ahafahan'ny tompona ndraiky mpanjakana manaraka ny lalàna. Fa rehefa tsy mipetraka izay hoe fankatoavana ny lalàna efa misy izay dia ny drafitra rehetra izany mandringa ohatran'io daholo ka tsy mahagagantsika ny zavatra miseho amin'ny filohan'ny Sénat ohatran'ireny satria efa fantatra ny tsy fankatoavan-dalàna misy teto amintsika ary na feo rehefa miely tao anatin'ny vahoaka eny anatin'ny fiarahamonina eny hoe isiny izao dia manambara izany fa efa misy feo efa mivoaka mialoha ka zareo ihany mamoaka an'izay zavatra izay dia efa tokony mba nanapo ihany ny tompona ndraiky mpanjakana mba hisoroana zavatra hitranga tahaka an'ireny ary indrindra tsy nijoro ihany koa ilay président Sénat dia tonga ilay olana fa raha mba nijoro tsara tamin'ny président azy ny président Sénat mety voafetra ihany ny zavatra nitranga tao anatin'ireny olana izay nitranga ireny. Izy moa nanambara tao anatin'iny fanadihadiana iny fa dia hoe hatramin'ny zanany vavy vao 15 taona raha dia voatery tsy maintsy nalefa ny any ivelany manoloana an'izay raha matahora izay nitranga tamin'izay miresaka lalàna teo Andriamatoa Denis, Andriamatoa Andrianina. Ny lalàna dia milaza fa raha ny tokony ho izy dia tokony ny filohan'ny Sénat mandray ny fahefana fa dia misy an'izay konokonona ambadika nataon'ny gouvernemanta izay araka ny ampamoaka nataony manahoana ny fahitanao an'izay. Araka ny tenen'ny Monsieur Denis teo ilay izy efa talohan'iny fivoahany iny resaka iny tamin'ny anao manjery dia efa fatapatatra ny vahoaka efa nandendeny feo hoe isy an'izao ny horaisan'ny gouvernemanta hono ny fitondrana fa tsy omena Sénat. Ny dikan'izay tsotra be efa zatra loatra ilay mpitondra ankehitriny manitsaka ny lalàna matoa efa fatapatatry ny olona zavatra hitranga efa nampoizina zany ilay zavatra misy satria efa vazaran'ilay mpitondra ilay zavatra misy. Raha ohatra ka nandany iny koa ny filohan'ny Sénat dia mazava ho azy nangina izy alohany tena nangina izy tsy dia eno nanaratsy azy daholo ny tany anatin'ny réseaux sociaux nanaratsy azy daholo izay olona afaka ny teny rehetra nanaratsy hoe fa maninona ny tsy ny raisiny olona matahotra izy tsy mijoro amin'ny mahafilohana androm-panjakana azy fa efa fatapatatra fa nisy pression enjana be tao ambadika tao satria efa zay ny tanjon'ilay fitondrana amin'izao ny ampandany amin'ny zavatra tena mora indrindra any an'Andriamatoa Rajoelina dia normal be hoe fa lalovina daholo izay zavatra rehetra azo lalovina ahafana mandehany amin'izay fampandaniana an'Andriamatoa Rajoelina izay mora dia mora kokoa ka mandalo ao amin'ny gouvernemanta fitantanana gouvernemanta collégial no tsotra indrindra hitan'ny zareo ampanaovana an'izay zavatra izay. Fa amin'izao fotoana izao kosa aloha na izany zany ary miezaka Andriamatoa Herman Razafy mamerina ny zava-misy amin'ny laoniny izy moa araka ny efa ndresantsika teo mbola filohan'ny anteny Mirandoolona hatramin'izao nisy ny taratasy nateriny teny amin'ny HCC na ny fitsaranavy momba lalam-pandorenana na fiandraika indrindra amin'izay omaly mety hanome valiny mahafapo azy ve io HCC
fantatritsika amin'izao fotoana izao io sa manahoana ary raha tsia inona ny zavatra mety hitranga ndre matodo iny. Ny zavatra misy aloha tokony ho tsapantsika malagasy rehetra ty resantsika amin'izao vanim-potoana ity dia fiainam-pirenena. Ny ACC dia anisan'ny manana andraikitra goavana eto anivon'ny firenena satria izy no miandraikitra ny lalàna mba isian'ny fiandrianam-pirenena. Raha miandraikitra ny lalàna isian'ny fiandrianam-pirenena izy dia anaovana antso sy anaovana fanentanana amin'izareo tompon'andraikitra eo anivon'izany ACC izany no hoe apetrao amin'ny tena fahamarinana aza dika araka ny mety amin'ny tombotsoan'ny hafa ny lalàna fa apetrao amin'ny mahalalàna anazy mba hifampifehezana mba andrindrana ny fiarahamonina araka ny mahalalàna anazy. Ka raha jerevana ny eo amin'ny hoe manahoana mety ho fandraisana andraikitra ataon'ny ACC na mety ho valiten'ny ACC anatin'io taratasy napetraky ny présidentan'ny Sénat io dia efa mieritreritra indray ny olom-pirenena hoe hiverina indray ve le resaka hoe azo raisina fa tsy mitombina, inona indray no voambolana vaovao mety ho apetraka mampitombo ny savorivory. Fa ny irina aloha izany dia hoe mba hanapahendrena zareo andray ny fanapahan-kevitra araka ny lalàna isian'ny filaminan'ny firenena sy firavonan'ny olana aingana mba ho tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy efa ao anatin'ny fahasahiranana lalina. Ny mpamaso ny mpanara-baovao moa zany anatin'ny tapajotra serasera ndre matoandriana dia miteny foana hoe ny HCC no isan'ny manana ny vahaolana amin'izao olana eto amin'ny firenena izao misy an'ity taratasy napetraky ny filohan'ny Sénat ity mety anahoana ny mety ho toy ny raha fijerinao azy. Raha fijeriko azy marina tokoa ny ianao madame Clémence. Raha ny resaka élection présidentielle ohatr'izao ny HCC no mandidy manapaka mamoaka ny lalàna na manakana izay tsy tokony ho azo atao mandamina rehetrarehetra. Raha vao nisy ny olana teo amin'ny tsy fametrahana ny fitantanana firenena teo amin'ny président'ny HCC iny dia efa tokony nihetsika ny HCC aloha. Nandeha moa ilay izy niraisin'ny gouvernemanta nanaiky ny HCC hoe azo atao tokoa izany. Izay tsy dia mino loatra hoe efa nisy ny zavatra ohatr'izay nitranga. Miverina indray izany izao niverina tamin'ny heviny nanazava ny filohan'ny Sénat. Nanazava izy hoe izao ny zavatra nitranga nahazo pression izy hatrany amin'ny janany vavikely dia niverina izy fa vonona indray ny fitantanana firenena. Manahoana ny situation an'ilay gouvernement collégial, manahoana ny décision raisin'ny HCC amin'izay zany fa maninona efa misy an'izay zavatra rehetra izay mbola mitohy ihany ny propagande ny candidat anankiray hatramin'izao mbola andeha any amin'ny fifidianana ihany izy na dia efa misy an'izany olana rehetrarehetra izay zany hatreto. Donc raha amiko manokana mijery ny olona rehetrarehetra, mijery ny hevitry ny olona rehetrarehetra ohatry ny efa tsy dia manana fatokisana intsony an'ilay HCC ny vahoaka malagasy zao raha par rapport amin'ny zavatra rehetra mitranga eo. Tsy aiza ho avoaka ny Androany sy ny Rapitso fa ny hatr'izay aloha efa reraka ny malagasy mahita hoe tsy dia nisy fiarovana loatra nentin'ilay HCC hatramin'izay. Androany moa mandray an'ireo candidat 13 raha ny tokony ho izy ny HCC fa raha ny fantatra dia ny candidat 12 rery no tonga nanohina an'izay antsony teo anivon'ny HCC zay ka dia ho hitantsika eo na anao ahoana no fizotran'izay sy ny ho toy an'izay fa iverenantsika ilay resaka filohan'ny Sénat teo Andriamatoa Denis natiana na tsy tiana aloha maro no nankasitraka ilay fahasahiny ny amin'ny hoe fahasahina mijoro indray na dia misy ary ny fandrahonana sy ny tsindro maro samihafa ireny isan'ny nitondra an'izay fankasitrahan'izay ny colonel Charles André Rasoavina izay fantatritsika fa isan'ny ataontsika olo malaza ny tolona sivy sy roa arivo na ny crise sivy sy roa arivo raha izay ny azo ilazana anazy namoaka vidéo moa izy mifandraika tamin'izay atao anatin'izany rakitsara izany izy no niantso ny tafika mba hiaro moa sy hikatsaka ny tombontsoa ambon'ny firenena ka anampy any Herman Razafimay fa mba hiverenana ao anatin'ilay ordre constitutionnel satria ho azy zany dia efa mivoaka ivelana lam-panorenana isika ahoana ny hevitrareo mirahalahy momba ity antso nataon'ny colonel Charles André Rasoavina ity. Zava-dehibe aloha ny fahatsapan'ny
manam-pahefana ohatran'ireny ny zavatsarotra mianjady amin'ny firenena tahaka an'izao hatrehantsika izao. Manao antso izy satria malahelo amin'ny firenena ary eo no tokony atsapahantsika olom-pirenena na iza hoe tokony ho sarotantsika amin'ny firenentsika, tokony velomintsika amin'ny fitiavan-tanindrazana aty anatintsika fa efa potika ny firenena amin'izao fotoana izao. 13 taontsika no nahazo fahaleovantena dia 13 taona koa ny nanjanahana antsika. Mitovy izany ny fotoana nanjanahana antsika sy ny fotoana nahazoantsika fahaleovantena. Rehefa mitovy ireo fotoana ireo dia mipetraka ihany ilay fanontaniana hoe aiza tsika izao? Tsika aiza izao izay izany mila valiny dia vitsy mikiitra ny irery fa matoa nisy izao olona izao dia tompona andraikitra aloha ny mpanao politika. Ary somary misy zavatra fa matotra kely ao anatin'ny politika hoe rehefa mpanao politika no misy olana dia vahaolana politika ihany no apetraka amin'io fa tsy mpanao lalàna no dia hamany olana ara-politika. Ary izay koa no tokony resahantsika amin'ny mpiray tanindrazana hoe raha mianjera ao ambaravarana ianao dia ao ambaravarana ianao no miarina fa tsy arỳ an-tokotany ianao no miarina. Ka olana politika tompoko ty vahantsika ty olana politika ty misy eto anivon'ny firenena ty dia andehantsika olom-pirenena ametraka amin'ny fitiavantsika tanindrazana, ametraka ny zava-dehibe no avin'ny taranakitsika aoriana. Fa raha ny tsirary no nomentsika vahana dia vao maikitsika ho rendriketsika menakavy. Ary ny olana ato anatin'ny politika dia izao hoe rehefa rendrika dia miara rendrika. Ary isaorana n'ireo olona manao antso mba hitodihan'ny ACC sy nareo manam-pahefana ao anatin'ny hoe fanajana ny lalàna mba tena hoe andro fahalemana ny tany. Ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpanao lalàna na ny mpitandro filaminana dia anisan'ny anankiray mampiletika na mampandroso ny firenena misy azy. Dia anjaran'ny tsirairay izany no mandinika hoe raha mandray fanapahan-kevitra ao anatin'izao vanim-potoana mahoro ny firenena izao mandetika ny firenena ve sa mamany olona ny firenena amin'ny vahaolana raisiko. Dia anentanina ny tafika izany sy ny tompona andraikitra mahefo anivon'izany folo alin-dahy izany mba hijeriny maha-olom-pirenenantsika. Ary ampatsahivina hoe firenena tsisy olona dia firenena tsisy ilana anazy satria ny olona ao anatin'ny firenena anankiray no maha-firenena ny firenena. Ka raha ifamoana eto tsika menakavy dia mijery fotsiny amin'izay ny mpanjanaka hoe reo fa mahomby ny paikady alefantsika fa ny fahatongavan-tsaintsika rehetra olom-pirenena na ny olona mpisehatra ao anivon'ny lalàna na folo alin-dana na izaniza afaka maneho ny famahana olana dia tokony maneho izany foana amin'izao fotoana izao satria firenena iaraha-manana. Ary eo koa no ametrahako fisaorana nyreto kandida reto hoe olona tsy mitovy hevitra ireo, samy manana ny sainy ireo, tsy mora mampitovy hevitra ny samy kandida izany ao anatina tolona anankiray goavana ohatran'izao. Fa matoa ireo kandida maro ireo mivondrona maneho firaisan-kina, maneho fitovim-pijery eto anivon'ny firenena anatin'izao tolona mafana vai izao dia misy zavatra tena manahirana ao. Ary eo no anaovako mba antso manandrify anako satria afaka miteny eto dia hoe ho antsika mpiray tanindrazana aza lalaovina ny fiainam-pirenentsika fa arakaraka ny ametrahantsika an'izao olona an'izao maharitra no mampahantra antsika menakavy eto. Fa ny tokony ho atao dia tsika rehetra olom-pirenena mahatsiaro fa mananjo dia aleo mba mijoro amin'ny zavatra marina anehoantsika firaisan-kina mba hisian'ny fametrahana fiainam-baovao an'ny firenena. Izao izany fotoana tokony ametrahantsika rehetrarehetra an'izay. Fa raha ohatra velantsika handeha araka ny onjany fotsiny ny famahana olana ho entin'ireo kandida ireo sy ny mpanao lalàna, ny présiden'ny Sénat dia tsy zavatra miova satria mandeha tsy voizina ohatran'ny lakan-jejo ihany ilay fiainam-pirenentsika.
ary ihany koa tokony ho asorintsika malagasy le fomba fijery hoe rehefa ny anankiray no miteny a dia voromanga fa rehefa ny anankiray no miteny a dia vorondolo. Fiainam-pirenena zany no atrehantsika dia alohantsika tena mba ametraka an'izany hoe fitiavan-tanindrazana zany a mba anisany mpamaholantsika ao anatin'izao vanim-potoana mavaivay a dia avy amin'ny firenena zao. Mikasika an'iny fanambarana moa nataontsika hoe antso nataon'ny colonel Charles Andrianosoavina iny dia tsy izy rery fa nisy koa ny ataontsika hoe antso izay nataony député Rosy a député Paul Berasman izay fantatritsika fa IRD hatramin'izao aloha dia nanao antso ihany koa izy a ny amin'ny arovana ny filohan'ny Sénat Herman Razafimahefy zany a iny antso ny tafika ihany koa tahak'izay. Andriamatoa Andrianina resaka tsika teo hoe vonina nijoro ny filohan'ny Sénat fa hitsandanin'izay ihany koa tsy tara ny gouvernement Tanamaly ary ny valiteny dia nataony tanatina fanambarana ho azy ireo dia mandainga ny filohan'ny Sénat ary tahaka ny hoe manao fanasoketana zany ny filohan'ny Sénat raha ny fandraisan'ny gouvernement azy a mikasika indrindra ilay hoe fandrahonana fampirorona izay nampiarina tamin'ny filohan'ny Sénat manahoana ny andraisana ho andray. Iny aloha zavatra efa napoiziny raha tsy niteny angamba izy no hoe hafahafa angamba madame Clémence. Zavatra efa napoiziny ireny hoe tsy rehefa misy ny action tsy maintsy misy ny réaction. Ny zavatra niteneniny a hoe tsy nisy zay zavatra izay a kanefa lay zavatra tamin'ny voalohany izay nandavan'ny président ny Sénat lay poste tokony nomena azy tamin'ny voalohany efa nisy aloha. Donc fanazavana n'iny zavatra iny fotsiny no nomen'ny président ny Sénat hoe matoa tsy nandray an'io andraikitra io adidy io reto ny antony. Nen'ny gouvernement tafiarovatena raha amiko manokana fiarovatena ny olako fotsiny dia ny fahasahiana hatramin'izao raha ny fijeriko en tant que citoyen tsotra ny fahasahiana hatramin'izao mbola miezaka indray manasoketa chef d'institution hoe mandainga ianao nefa mba ataoko hoe gravy ihany le zavatra mitrangy atao amin'ny firenetsika ataoko hoe efa enjana be ihany zany hoe tonga hatrany amina andeha anao menasina zanaka chef d'institution anao marina mihitsy le niteneniny hoe efa resaka mafia no ataon'le fitondrano. Zavatra ohatr' izay amiko réaction tsotra be reny réaction tsy maintsy atao reny raha tsy manao izy angamba no hitako hoe hafahafa angamba fa amiko reny réaction azo enoina. Manakambara mikasika an'izay ve Andriamatoa Denis? Zavatra misy ao anatin'le izy a dia tokony mba maneho reko ohatran'ny prime ministre ny efa indrony tantana izy efa manana traikefa izy entina hiatrehana izany fiainam-pirenena zany. Raha ao am-pony le fitiavana an'le mpiraitan-drazana aminy a sy ny firenena dia mametraka ny lalàna ho fehizoro izy a mba tsy hampiesy ny disadisa eo anivon'ny firenena indrindra ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Ka eo zany no tokony hodiniantsika vahoaka malagasy mpiraitan-drazana hoe atraiza ny fanehoan'ny tompona ndraiky mpanjakana izay mitantana amin'izao fotoana izao izany hoe fitiavan-tanindrazana zany. Zoa no maneho an'izay zavatra izay ary andraiky manao an'izay zavatra izay fa raha ny fahasairana amin'ny bahoaka efa mianjady amin'izao vanim-potoana izao tsy tokony ho lalaovina na amboarina amina resaka politika ny fiainam-pirenena fa misy teny entitra matotra mahomby andrasan'ny malagasy satria fiainam-pirenena andresahana. Iverenako kely zay le tenen'i monsieur Denis zay teo hoe fitiavan-tanindrazana no hitondrana azy. Nameny heviny ny colonel Charles efa nameny heviny koa ny syndicat-ny polisy. Ny firenena antsika republika ny anatin'ny firenena ny anatin'ny republika ny constitution angamba no mitondra azy izay maha republika ny republika. Rehefa nivoaka ny constitution adidin'ny force angamba no miaro ny constitution ary zay no nampivoaka ny colonel Charles tao anatin'ny fahanginany satria efa mivoaka ao anatin'ny constitution ilay fitondrana. Kanefa ny ambony izay mbola tsy niteny raha amiko manokana mbola tsy ao anaty ve le fitiavan-tanindrazana tokony hiteny tokony hijoro hoe
ilay constitution ilay maha république amin'izay no arovana fa tsy olona intsony satria mbola olona aloha no arovany reto herim-pamoretana hatramin'izao ho an'le olona zay mba miezaka mitaky sy miteny tsirariny eny an-dalambe. Rehefa fantatra rehefa mba eny re tompoko tsapa zao le fitiavan-tanindrazana efa mandeha any amin'ny zavatra tsy izy tsika mba mijoroa ohatra ny syndicat-ny polisy, mijoroa ohatra ny colonel Charles, mijoroa ohatra ny président Sénat hoe efa tsy mety fa ndao amin'izay mba hovaina. Ankoatra ny famoahan'ny président Sénat moa ny marina momba n'ireny fampiroroana izay nahazo azy ireny dia isan'ny nanameloka ihany koa izy ny fampiasana ny herisetra amin'ireo mpanao fitakiana miara-dalana mifondra ireo candidat raika ambin'ny folo sy ireo candidat. Ny alahady lasa teo nanaovany an'izay fanambarana izay tamin'ny mpanao gazety nanao fanehoan-kevitra tahaka izay ihany koa ny filohan'ny anteny miaram-pirenena midika inona izany ho anareo ary inona koa no mety hitranga satria ireo loha olona dia milaza fa hoe tsy ny fampierana hono iny fanambarana fanehoan-kevitra tamin'ny Haino Amanjery izay nataony ny filohan'ny Sénat Herman Razafy. Ny filohan'ny Sénat dia manana zony izy amin'ny maha-filohan'ny Sénat anazy ary raha tsy mijoro an'izay zoan'izay izay izy manatanteraka ny andraikiny dia tsisy ilanana azy eo fa aseho an'ilay zoany hoe izao ny zoako dia hoentiny izay fa tokony mieritreritra ireo sénateur satria zareo ny lolona zany olona tokony manam-pahendreny afaka mametraka tsara ny maizy azy zany eto anivon'ny firenena satria rehefa miteny lolona ianao dia olo mifahendrena ny dikan'izay manana expérience efa lehibe mahakasika amin'ny raharaham-pirenena zany ka tsy tokony politika no anehoana fa lolona ianao fa mifahendrenao maneho ny fitiavan-tanindrazanao no ahitany olona anao hoe tena lolona ianao ka fiarova-tseza ny nasion'ny olona fa tsy fiarovana ny tanindrazana ka ao anatin'ny fampiarana ny lalàna manana zony ny filohan'ny Sénat mba hitondra an'izay eo anivon'ny lalàna. Tsy zany hoe tsy voasarin'ireo olona zany tsy fitovi-kevitra ao anatin'ny hoteny mera anankiray eo dia mahatonga savorovoro an'ny vahoaka aty ivelany mitazana hoe inona no raisinay. Izay ny tokony hananan'ireo olona ireo fahendrena ka manentana anareo ray aman-dreny ao amin'ny anteny miheran-dolo tompoko jereo ny firenena fa efa atenda ny ain'ny mpiray tanindrazana. Aoka ianareo mba tsy ho tsarain'ny vahoaka rehefa tonga ny fotoana hataperan'ny raharaham-pirenena mavaivay. Ny zavatra manomboka manko tsy maintsy mifarana ary izay no hitondranay fomba fijery hoe tanindrazana ary andraikitrareo ihany koa no maneho ny fahamarinan'ny lalàna ao anatin'izao vanim-potoana izao ka raha ohatra olona no arovanareo fa tsy ny lalàna sao dia tsy andrim-panjakana io fa atoko dia filazana sy fanentanana fotsiny zany mba ahafahan'zareo mieritreritra hoe aiza ny ametrahantsika ny tongotritsika zao hoe ho any amin'iza dia ho an'iza. Efa fantatra ihany ny ndetontsika hoe mialatsiny amin'ilay fitenenana azy amin'ny teny français pratique politique ataon'ny mpiara-dalana na ny olom-boafidy ny olom-boatendry ny fitondrana maro itsika teo ny voaka tamin'ny fahangina ny dera ny fahasahina ny filohan'ny Sénat satria tsy mora tokoa raha ao anatin'ny vovonana io ny mahavita manatanteraka zavatra tahaka ireny resahana teo ny momba ny olona Andriamatoa Andrianina tena hoana ny mety hitranga mety hiaino an'izay antsona Andriamatoa Denis zay ve relo olona IRD reo amin'ny fijerinao azy. Madame Clémence efa miazakazaka be raha raha-pirenena hozy tsika teo efa manomboka mivoaka amin'ny fahanginany daholo ny ambaratonga tsirairay. Ny chef d'institution ary moa zany araka ny resantsika teo efa manomboka miteny manomboka miantso hoe sao mba efa tsy mety mpanao lalàna ny asan'ireo mpisolo tena ny vahoaka ny asan'ireo raha ho avy ny fivoriana hozy izy ianao teo anjarany tsirairay angamba sisany mandinika hoe aiza tokoa ny asianany tongotra hozy izy monsieur Denis teo aiza tokoa mbola andeha anaraka olona ve mbola andeha anaraka parti efa hita fa manimba an'ilay mpiray tanindrazana ve sa mba hijery amin'izay hoe aiza le tokony ale aiza le fiovana tokony apetraka tsika nefa efa mikarakara fifidianana
zay foana moa le tanjona hoe karakara fifidianana madio a karakara fifidianana azony rehetrarehetra atokisana maninona raha mba zay amin'izay a no ezahana ho ale mba tsy isian'le korotana ntsony za mino somanatena fa ny fivoahan'ny présiden'ny chambre basse a tamin'ny fahanginany a tsy hoe zavatra mandeha ho azy fotsiny tsotrotro zao akory fatatsika fa ao anatin'ny parti mpitondra izy deja mazava ho azy a matoa izy nivoaka tamin'ny fahanginany a efa noeritreretiny tsara ny décision ny raisiny efa tonga saina izy hoe tanorazana aloha angamba zay vao olombelona. Mialohan'ny tena hidirantsika lavalava amin'ny hetsiky ny vondron'ny candidat dia ndeha resahantsika ny fitazonana ny Rina Randriamasinoro sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara izay mbola voatazona tazonina eny amin'ny tobin'ny gendarmerie fedhanina hatramin'izao a efa ho 10 andro izao raha ny lalàna ny zoina dia efa dila efa ela ny fepotona ahafahana mitazona azy a nanao fanambarana ndresahanao teo ny hoe fanajana ny lalàna sy ny sisa fa ny mpitsara ihany koa dia efa mivoaka tamin'ny fahanginana ny teny hoe tsy tokony haneken'ny mpitsara ny tsindry sy ny tokony hijerena vahaolana politika amin'ny olana politika izay misy atao amin'ny firenena inona ny mety tena ao ambadiky ny mbola hitazonany ndeha ataontsika hoe mpitondra fanjakana ny sekretera jeneraly ny antokotimo hatramin'izao tsy hamohany azy eny amin'ny toby fiadanana. Raha mijery ny politika misy tsika sy ny fomba fiasa sy eo andreo mpitandro filaminana zao zany dia hita hoe manana olana ara-pitsarana ireo mpitandro filaminan'ireo satria ny fitsarana efa namoaka ny feony makasika ny zavatra misy eo ihany koa ireo avoka manao fitakiana ary mandray andraikitra ny amin'ireo mpitolona izay migadra sy voatazona ny zavatra tokony isy angamba dia hoe hatraizany fametrahan'ny mpitandron'ny filaminana ny famatoram-piasa eo anivon'ny vanim-potoana manahirana tahaka an'izao eo anivon'ny vahoaka satria ny vahoakany amin'ny mahavoaka anazy dia feo mandeha tena mandeha adevitra ny mandeha dia izay fomba tsapa ny vahoaka ao anivon'ny mpitandron'ny filaminana izay ahafahany mandrefy ihany koa ny fomba fiasan'ny mpitandron'ny filaminana mahakasika ny tranga misy ohatran'izao hoe olona manana andraikitra ohatran'izao raha no alaindry zareo zao ny anaovany anazy maika izany fa olona tsotraria manana ny andikany an'izay ny olom-pirenena ka zavatra roa mety ho antony io zavatra aseho amin'ny mpitandron'ny filaminana io na raha io maneho mpitandron'ny filaminana hoe eto aminay ny fahefana mahazo pression zay dia izay manantanteraka amin'ny baikomy anay satria izay olon'ny lalàna araka ny fanjakana mitondra eo fa raha mijery kely fotsiny ny mpitandron'ny filaminana hoe aiza ny tokony hamehezana ny vanim-potoana misy atsika mahakasika an'izao tolona ataon'ireto candidat reto zao dia mety fepetrafa no raisiny ary manarakarak'izay tsy mbola fantatra mihitsy anie hoe hatraiza ny hafaran'ity tolona hoentin'ity mpitandro filaminana ity na dia maika ara ny vahoaka hoe efa rerak'izay fa hatraiza ity tolona ity io mandeha amin'ny ambaratongana io ka tokony mijery an'izay koa mpitandro filaminana hoe anahoana fivoaran'ity tolona ataon'ireto candidat reto ity anatin'izao fepetra raisin'izao aza diny fa izay nataoko voatotoana io olona ny tolona ireo voatotoana mikadry ireo dia ingany mba tsy ho tonga amin'izay hoe rehefa mihamafana io zavatra io ka tsy miova ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana anahirana izany eo anatin'ny fiarahamonina engany itsika mba tsy ho tonga amin'ny zavatra sarotra ohatran'izany satria sarotra mamaha izany no mamaha izao olana vao manomboka izao dia aloha izany mba maneho fahendrena anatin'ny fandraisana andraikitra ny mpitandro filaminana raha sitra ny klerzareo. Ho anao manokana Andriamatoa Andrianina inona no antony atahorany zareo an'ny sekretera jeneraly? Zay lazainao izay indrindra mihitsy ilay hoe tahotra
olona terroriste ary madame Clémence tsy tazomina tsy misy inculpation mandritra ny 10 andro zany angamba satria hatramin'izao ohatra mbola tsy nahenao hoe inona marina ny antony mazava hitazomana ny géan'ny team ao fiadanana 10 andro zany ilay lava tena lava zany fa tena fatahorana le izy izay zavatra efa fahadisoana efa tokony nianarana tany aloha tany satria tsy voazao anie nisy grevy teto Madagasikara teto Antananarivo tsy voazao nisy hoe élément de force manao zèle angamba ny tenenako azy tsy voazao nisy zany fa efa hita foana kosa nefa lesona efa mba azo niraisina ihany anefa hoe mba ajereo ihany hoe inona le tena asa ilana ny force tandroka azo ary ny vozona ve sa rehefa iza no ho alaina séquestrena mandritra ny 10 andro tsy fantatra hoe inona na inona ny atao azy dia rehefa iza no alaina dia alaina ambavany dia avoaka ny arivan'iny en plus tsika anatina raharaha mamay firenena araka ny lazain'ny monsieur Denis teo tsy fantatrao tokony ho tadidin'ny mpitandro filaminana foana hoe ny mpitondra mandalo ny vahoaka eo foana ary ny azy io asa donc tokony fantarina hoe atraiza le tokony hanaovana ny asa atraiza ny tokony baiko azo raisina sy ny tsy azo atao intsony fa io moa izay ny décision andry zareo zany mbola ho hitantsika eo ny toyany moa hoe atraiza marina zany inona no avoakany inona no inculpation avoakany rehefa ndray andro no avoakany ny SGM team hoe inona zany ny olazainy hoe antony tazomany azy nandritra ny 10 andro fa raha za manokana aloha mbola tsy nahenao hoe inona tokoa le antony ya ny secrétaire général ny team mbola tsy alefandry zareo tsaraina na ataontsika hoe tsy avoakany zareo ihany koa tsy andana zany hoe miantony fotsiny zany ao amin'ny fiadanana kanefa tetsy andana efa nisy anankidimy izay nalefandry zareo amponja vonjo maika tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nosamborina moa zany nandritran'izay herinandro mahery kely nisin'izay hetsika izay fa maro ireo efa nitaky nisin'ny fahalalahana maneho hevitra izay zo fototra isan'ireo nanambarany tokony hanajana izany antoko ny hery politika samihafa ny olo-pirenena maro ny vondry ny firaisamon'ny pirenena maro ihany koa fa vao omaly nomaly dia ny firenena mikambana no nangataka ny anajany ny mpitondra fanjakana moa zany ny zoma olona ny zava-misy nefa raha iverenantsika ny tranga ohatra tamin'ny herinandro dia vahoaka tanapolo manao diabe ampilaminana no rarafana lacrymogène no ratraina tamin'ny bala plastika ary araka andresahako teo dia maro ireo nosamborina ary nahiditra ponja vonjo maika manahoana ny fahitanareo andrenydretrarehetra re andrimatoto iny renidrehetra iny zany dia endrika fanerena daholo ihany le izy fanombana saina rehefa tena jerevana le izy dia fanombana saina atao an'ilay malagasy le izy satria zareo malala ny antony fa ny malagasy mandray anazy dia fanomba-tsaina le izy raha ohatra zany misy tsy fankatoavana an'ilay tolona ataon'reto candidat reto dia tokony tsotra fotsiny inona atao hoe sambory daholo ireo candidat reo dia tapitra le tolona fa zay mety ho vahaolana aingana dia sambory daholo ireo candidat reo dia manahoana indray vokatra izay zany rehefa avy eo satria le olona kely tsy manana iarovan-tena tsy afaka maneho ninina mihitsy manoloana an'le hery mahery vaika ny lasibatra fa tokony ireo candidat reo zany samborina dia hita hoe atraiza zany no vokatra izay fitoniana tadiavin'zareo zay raha atao fa ny famahana ny olana dia firesahana ny olana nefa ny ankilany tsy manaiky horesahana mihitsy misy FFKM eo mandray ny andraiky maneho fampihavanana tarika ny an-tany sy ny ankilany ifampiresaka mba ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny firenena ny ankilany tsy manaiky an'izay fa manany ny heviny izy fa tiako hisintomana ny fijerintsika sy fandraisantsika malagasy an'ilay politika misy eto Madagasikara dia matoa izy tsy miaro amin'ny maro zany dia fa manana ny lalana sy ny tiany atongavana izy anatin'izay zavatra izay mahasoa ve nefa ny hoe mandeha ila fantolo miteny hoe ny hevitra maro matakatavitra dia mba apetraka ihany koa zany hoe raha misy ray aman-dreny miantso ao anivon'ny firenena mahakasika ny vahaolana ara-politika izay miantsady amin'izao raha mametraka ny fitiavan-tanindrazana ny ankilany dia tokony mba miaino aloha hoe manaja an'ilay ray aman-dreny miantso satria ray aman-dreny miantso anao fa anisan'ny tsy fanajana ray aman-dreny ihany tsy fahatongavan'ilay ankilany ao anatin'ilay fotoana
na tsy fanatsananreto kandida reto fa iza zany ianao ao anatin'ilay firenena no mametraka toetra, mametraka fitezana ohatran'izany ho an'ny vahoaka malagasy izay miteraka olana angezabe, mampisavorovoro ary indrindra manohitoinana ny fiainan'ny sarababem-bahoaka mihitsy ary zany fanapa-kevitra zany. Dia tokony mba alevina zany ny ambo-po satria tsy vahaolana mihitsy ny avonavona ho an'ny firenena. Resaka fahalalahana maneho hevitra isika Andriamatoa Andrianina, ny resaka krizy 2024 ihany koa teo isan'ny tamin'izany fotoana lokaloka sy ambity tenin'ny mpitondra tamin'izany ireo naka ny fahefanany amin'ny hoe ilaina ny fanehoan-kevitra malalaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Tao anatin'ny 5 taona nefa fehezina foana izay fahalalahana maneho hevitra izay. Manahoana ny fahitanao indreny indrindra fa hoe izay naneho hevitra dia niara-nierisetra araka nabarantsika teo. Tahotra izay foana no mitondra an'io ny mitondra ny fiainan'ny zanak'olombelona tahotra dia fitiavana. Ny antsika moa zany eto izao efa tsisy eo am-pitondra intsony ilay fitiavana, efa tahotra no mibahan-toerana. Raha ataoko hoe raha nanomboka ny fanehoan-kevitry ny collectif des candidats tamin'ny 2 Oktobra, tsy hoe be olona be nakay zany angamba Madame Clémence, azo natao tsara mihitsy ny hoe raha ohatra ka le korotana ny olana no fehezina tamina toerana iray, raha 13 Mai nangatahany, azo natao tsara mihitsy hoe nampidina teo izy dia fehezina tsy korotana, fa tonga dia napoaka ny bomba mba hiparitahana mba tsy hivoahan'le hevitra, ny hevitr'ireo olona ireo zany no atahorana, ny hevitry ny vahoaka izay mety hitsotra no atahorana. Voizin'ny mpitondra sy ny any anatin'ny serasera tambajotra foana moa hoe tambajotra serasera foana no hoe matahotra mafy ny collectif, fa ny collectif angamba tsy nampiasa hery, collectif angamba tsy nanitsaka lalàna aloha hatreto, fa mbola ny mpitondra no manao an'izay zavatra izay, mbola ny mpitondra no matahotra mafy an'ilay vahoaka hamoaka ny heviny, ny vahoaka hitrotra noho ny zavatra rehetra tsy nety tao anatin'ny fitondrana 5 taona zay. Etsy andany tokoa ny vondron'ny kandida 20 sy ianareo mpanaradidy dia tsy mihemitra ao anatin'ny fitakiana izay ataonareo raha ny sary hita aloha teny Mahamasina sy ny manodidina tamin'ny vao nanomboka, na ny hita teny amin'ny Knapsa sy ny manodidina, teny amin'ny Ampefolo sy ny rehetrarehetra teny na ny teny Andravoahangy sy ny manodidina ihany koa, na ny teny Akazomanga sy Antanimena izay nisy ilay fampiasan-kery nataon'ny mpitandron'ny filaminana, ary indrindra ny teny Anosy sy ny manodidina omaly dia tena hoe mahavory vahoaka hatrany ireo kandida 20 ho anareo ve efa resy lahatra amin'ity tolona ity ny vahoaka, ary ho an'ireo izay milaza ao anatin'izany ny filoha teo Alohandry Rajoelina fa manakorotana ianareo, matahotra fifidianana ihany koa, inona ny amalianareo azy ireny? Ilay manakorotana aloha tsy manakorotana, ilay niteneko tery aloha teo hoe ny vy tsy mikitra ny irery, misy vy mifandona aminy ao mahatonga vy maneno, fa raha vy fotsiny kapohanao tany ohatran'izao tsy maneno vy io, fa misy vy mifandona aminy dia tonga le feo, ary inona nahatonga an'le feo? Izay zany no tokony jerevan'ny ankilany. Zavatra misy hoe vahoaka mazaka olona sa tsy mazaka olona ny kandida mitolona, ny olona zany dia matahotra an'ilay hoe maratra sy voatifitra, ary le valifaty ataony tsy mitovy hevitra ao anivon'ny fiarahamonina dia mipetraka ilay olona, satria raha makany amin'ny hôpitaly ianao raha sanatria marary, maty any rehefa tsisy vola, maty any rehefa tsisy mpanara-maso, maty any rehefa tsisy olo-pantatra, dia efa matahotra ny olona mitandrema fa sarotra ilay vanim-potoana misy antsika. Dia misy indray manome teny hoe politika angaha hinanan-kanina fa mitadiavam-bola, tena hinanan-kanina amin'ny politika, ny antony hoe hinanan-kanina amin'ny politika rehefa mikorotana amin'ny firenena, indrindra korotana ara-politika, na ny asanao tsy mandeha, ny fiarahamonina misy anao mikorotana, ny zavatra ataonao tsisy mandeha amin'izay loatra satria korotana ny ainanao, ka raha tsy milamina ilay politika, tsy milamina koa ny fiainanao. Izay ilay hoe hinanan-kanina ilay politika fa tsy ilay resaka toerana, fa ny toerana iny moa rehefa tonga ny fotoana dia mba misehatra misy anazy izay manandrify an'ilay toerana, fa ny tadiavin'ny malagasy dia hoe aleo mba hiseho ny zavatra marina mba ahafahan'ny zareo
ahafahany rehetra maneho ny fitiavan-tanindrazana ka zay tsy dia atao tsy asahin'ny olona loatra miatsehatra fa ianao ny raha mandinika koa miovaova foana ny olona manara-dieny izany hoe maro zany ireo olona mitovy hevitra fateren'le fiainana dia zay afaka no mandeha zay ny anankiray. Ny faharoa raha ohatra ka tsy maneho famoretana ny mpitandro filaminana fa raha ny fiaoena any anatin'ny fiarahamonina sy ny sisa masanijoro ny olona ka le tahotra apetraky ny famoretana eo anivon'ny mpitandro filaminana atonga ny olona somary miovaova sy matahotra manoloana an'le izy. Fa ny zava-dehibe dia hoe misy foana no mijoro misy foana limbo avao any anatin'ny fiarakodia, any anatin'ny tokantrano, eny an-tsena, zany maneho fa liana ao anatin'le fiainam-pirenena sy le politika ihany le vahoaka fa tsy afaka maneho izy noho ny tahotra. Ka averina indray le fanentanana sy antso ho an'ny tompona andraikitresana ambaratonga ny hoe jerevy ny tanindrazantsika fa raha zao zava-misy eto anivon'ny firenena zao no mitatra dia tena tonga amin'le fahalovana tanteraka tsika. Zavatra loha zany na ambolenao ary zany tsy haniry intsony. Zavatra loha zany sady tsy azo hohanina. Ariana zany ny dikan'izay. So dia sanatria ho tonga izay ny firenentsika hoe jerevam-potsiny sisa fa tsy ho tian'ny olona intsony satria miverimberina ilay olana eto anivon'ny firenena. Ka tokony mba hisaina zany tsika olom-pirenena hoe andeha tsika aneho firaisan-kina, andeha tsika aneho fitoviam-pijery mba hipetraka mihitsy hoe lalàna no olana mahatonga an'izao tolona izao. Lalàna tsy marina. Rehefa tsy marina ny lalàna, tsy marina koa ny fiarahamonina, tsy marina koa ny rafitra rehetra eto anivon'ny firenena dia andeha zany tsika mba tena ametraka an'ilay fitiavan-tanindrazana ka hijery hoe misy lalàna andeha tsika ametraka lalàna marina. Ny fahamarinana no manavitra ny firenena fa tsy ny laingana ny fitaka. Ka zany fahamarinana zany rehefa tsy hijoroany zany tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Marina mitavozavoza ozy ny tolo tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ny fitakiana fanajanana lalàna no takianareo sy ireo kandidata iraika ambin'ny folo tsara hiverenana kely ihany tokoa ho an'ny mpanaraka ny fandaharana satria maromaro ihany ny feo mandeha na inina aheliny amin'ny hoe araka ilay fandraisantsika teo fanakorontanana fotsiny ataon'ny kandidata sy nareo mpanaraji azy tsara hiverenana ireo teboka samihafa inona marina ny tombontsoan'ny vahoaka ao anatin'ity katsahan'ireo kandidata iraika ambin'ny folo anatin'ity hetsika ity ary manahoana ny fahitanao an'ilay nambaran'ny filoha teo aloha Rajoelina izy hoe nareo manakorotana sy matahotra fifidianana mahatonga nareo tsongoso. Aka ohatra kely angamba amin'izay resaka hoe tahotra fifidianana zay. Tsy tahotra fa fiezahana ilalao ao anatina fifidianana marina, mahitsy ary atokisan'ny rehetrarehetra. Zay le tadiavina. Le ohatra raisiko tsotra be. Raha ataontsika hoe ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ka ireo kandidata ireo ny zanaka. Miditra ao anatina salle anankiray ireo kandidata ireo hanao concours. Ny ao anatin'io concours io tsotra. Ao ny sujet, ao ny lazadina dia atao ny lazadina ny saina ny ampiasaina. Ka raha ohatra ka misy kandidata anankiray ao Madame Clémence sady mitondra téléphone izy, connecté sur internet izy, mitondra machine à calculer izy, afaka mampiasa ny cahier izy avy nianarana. Dia tahotra ve nen'ilay kandidata ambiny raha miteny hoe tsy mety io fa amboary les règles du jeu satria ny ambiny vo. Satria ny anankiray tsy mitovy ny fitaovana hoentina miatrika an'ilay examen. Tahotra ve ny vahoaka ety ivelany le ray aman-dreny ety ivelany raha hiteny hoe miandry eto izay fa misy inona ao, avelao mba hisy voaka ao anatiny mba hiteny aminay hoe misy inona ao. Manakorotana ve ny dikan'izay? Manazava. Dia izay le takin'ny collectif des candidats. Ataovy mazava ny règle du jeu, amboary io lalàna io rehefa mitovy ny kilalao ny zavatra hoentina miainga tsy hisy korotana ny alefa ny fifidianana. Resana foana le hoe tsy teratany vahiny fa hoe manana zoam-pirenena vahiny ilay kandidata Andry Nirina Rajoelina. Iny koa isan'ny voizina foana matetika ao anatin'izay.
Indray aloha angamba iny ataoko hoe ao anatin'ny tena constitution kosa iny ary mazava tsara article 46 izay raha tsy diso ary ny ao anatin'ny article 46 io no efa vohitsakitsaka tanteraka mihitsy voalaza rehetra ao nanomboka tamin'ny hoe malagasy no mitondra ny firenena manana zoom-pirenena malagasy tsy mizaka zoom-pirenena hafa ka hatramin'ny hoe ny président ny Sénat no mandray rehefa mametra-pialana ilay président en exercice maromaro izy voahitsaka daholo amiko manokana raha iny zavatra anankiray tsy tokony ho atao lavitra be tsy tokony adikevitra kory ara satria le constitution mihitsy nefa milaza an'izay hafa indray mantsy raha ohatra ka zavatra resahana fotsiny hoe sao dia tsy tokony sao dia izao no mety fa le izy tsy izay fa mazava tsara ao anaty constitution tsy zavatra izay ary raha tsy diso efa tao aorianan'ny crise 2009 no nolaniany zareo no nikitika le constitution namboariny fatany tsara zany ny zavatra tao anatiny io satria izy no mitondra tamin'ny tetezamita mbola nitoy androany moa ny hetsiky ny vondron'ny candidat raika ambin'ny folo teny Akatsoteny zareo no fampitona niaraka tamin'ny mpanaradia azy any amin'ny faritra rehetra ihany koa dia efa ahitana ny hetsika fotsy Andriamatoa Denis ohatrany efa mipakany amin'ny faritra rehetra zany ty hetsika ety ny solombavambahoaka IRD nanapa-kevitra ny tsimbadika ty amin'ny mpandala ny hetsika fotsy matoky ve nareo fa tsy maintsy ho tratra ny tanjona ao anatin'izay fiaraha-mientana tsy ny eto amin'ny renivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra. Ia, ny fandresy lahatra ao anatina tanjona zany tena sarotra indrindra satria mety tsy hitovy ny tanjona fa ny etaeta dia samy manana ny azy fa zany no tena sarotra indrindra ka matoa mivondrona reto candidat reto dia iraisina izay ilay tanjona samy manana ny programma andreo samy manana ny stratégie andreo hampandaniana azy ary ny zava-dehibe dia hoe samy tehany eo fitiavan-tanindrazana andreo candidat reo izay zavatra misy izay nefa tsy mipetraka ao anatin'ity fanomanana fifidianana ity izay ny antony mampijoro an'ireto candidat reto tsy mipetraka mihitsy izay hoe fandaminana tena matotra ary efa misy zavatra efa tsinjon'ireo sahady na dia mbola tsy tanteraka ary ilay fifidianana araka ny tenin'ny rahalahyko tato hoe atao mazava ny règle de jeu rehefa mazava ny règle de jeu tsisy mangidy ohatran'ny tangena fa rehefa teny rano io telona ihany fa matoa zany io tsy telona dia fady ny koty fety sy maka io zavatra io dia anjara vahoaka mieritreritra hoe atraiza ny hitondrany mpanao politika ny fitiavan-tanindrazana dia izay be ny basy mita be tsy lany mamba miteny izay mita be tsy lany mamba izay ianao fa tena rapport de force misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny talata omaly moa zany nanomboka amin'ny fampielezan-kevitra mbola tsy niteny ny CNI hoe mihemitra ny fifidianana efa nanapa-kevitra ny hazakazaka irery Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia azy te anontany anao hitondra azy makaizy ny lalan'iny fa te anontany ihany koa hoe manahoana le izay le resaka rapport de force izay izay be ny basy mita be tsy lany mamba raha ampitahaina zany ny hetsika fotsy etsy andaniny izay efa manomboka mielipatrana ho isika ny faritra sy ilay fizirizirina ataony candidat larina fahatelo sy ireo mpiaradia aminy amin'ny firosoana hatrany amin'ny fifidianana amin'ny fahitanao an'izay Andriamatoa Andriana. Mahafinaritra moa ilay milalao teny gasy Monsieur Denis dia raha hitena hoe ny azo ray tsy mba hala ozy ny fiteny gasy fa na ny anina moa hatramin'izay mahafinaritra koa ilay mijery an'ilay hoe rehefa ianao tompony baolina dia hoentinao mody ilay baolina rehefa tsy ianao mandresy izay io ataon'ny mpitondra amin'izao ny candidat anankiray izay mandeha irery io anazy amin'ny baolina hitsahany ny lalàna rehefa ohatra ka tsy metimety tsy mampetipety azy kanefa inona moa ny antony ilalovana raha ilalao rery Madame Clémence dia mieritreritra ny andeha ho aiza loatra izy raha ilalao rery ny fidy azy zany ka raha ataontsika hoe tena tsy hiteny tokoa ny HCCR tena tsy hiteny tokoa ny CENI fa ozy izy ireo androm-panjakan'ireo hoe avelao andeha ary le fifidianana avelao izy anao ny collectif des candidats manao ny hetsika fotsy any etsy andaniny dia ho alefa le fifidianana dia tena milamina ve ny sain'ny malagasy milamina ny sain'ny androm-panjakana rehetra milamina ny sain'ny gouvernement raha olona ray ny andeha hofidiana ao anatin'io toerana io olona ray nanao propagandy
satria izy navela anao propaganda, navela ilalao rery teo ambony terrain. Ohatrany lasa kilalao anjaza le fiainam-pirenena, ohatrany lasa lalovina, ohatrany kilalao anjaza le resaka fifidianana, fa efa tsy afaka miemotra moa izy. Efa izy ny nanao an'io depuis efa herinandro vitsivitsy zay, tsy afaka miemotra izy. Fa anjaran'ny HCC, anjaran'ny CENI, anjaran'ny gouvernement, anjaran'ny président'ny Sénat angamba no maka décision hoe inona no ho avin'le élection présidentielle. Azafady Nandriamato Denis, oui. Ilay izy tokony mijery lavitra ny candidat numéro 3 ao anatin'ity olam-pirenena ity. Raha ohatra hoe misy ao anatin'izy 13 ireo izy ireny mandeha rery, raha ohatra zany fifidianana no atao hoe izy aminareo 13 mirahalahy mianaka no hifidy an'izay anankiray tantana, dia nanava-tena izy dia tsy ho lany izy zany ao anatin'ireo 12 ambin'ireo. Izany hoe misy endrika tsy fanajana ny mpiarabelona ihany aseho andry zareo anatin'ny raharam-pirenena. Ary ny tokony jerevana dia hoe ny malagasy anie patron-ny mpitondra firenena, ny malagasy no patron mpitondra firenena, ny malagasy ny patron mpitandro filaminana, ny malagasy ny patron ny pailalana, ny malagasy ny patron ny rafitra rehetrarehetra mitsangana io. Ka raha ohatra zany tsy hajaina le malagasy ao anatin'izao vanim-potoana izao, mbo tsarain'ny malagasy ianao, ary aloha milefitra dia mbola misy ny mandady rariny, toy izay rehefa aseho vahoaka ny heviny vao mangasy asy ianao raha fabaraka amin'izay fotoana izay. Safidy io zany izao, fampieritreretana ny candidat sy ny mpanaradia anazy hoe ny malagasy tsy maka fahavalo, azalaina fahavalo. Ny malagasy efa reraka, avy aloha ny malagasy mba aneho ny safidiny tsy amin'ny fanahina, tsy amin'ny tahotra, tsy amin'ny tery, tsy amin'ny fanambakana, tsy amin'ny fihetsifihetsena, tsy amin'ny vola. Fa aleo ny malagasy tena mba ho tezaina fijerevana ny programan'asa ho vahaolana tsy iverenan'ny firenena anatin'ny olana intsony, ary tsy isian'ny tolona, tsika anie lany fotoana amin'ny tolona. Jerevitoana nisy tolona 80 tsy tao 91 makaty moa zany nefa tena hoe manakaiky an'izao vanim-potoana zao, 91, 2002, 2009, tonga indray ity 2023 ity tolona foana zany zay. Isaka ny vanim-potoana manahoana dia miverina le tolona. Tsara zany tsika malagasy mba mieritreritra hoe inona ny lalàna amezana ny ty mpitondra fanjakana ity rehefa avy eo, mba tsy iverenan'ny olana takan'izao intsony. Ary miandry an'izany ny vahoaka anatin'izao fotoana izao, fa mbola fifandroitana moa ny zavatra misy amin'izao, mbola fifandroitana, ka ho tsarain'ny vahoaka izay tsy tian'ny firenena sy ny tanindrazana. Miresaka tolona ianao, miresaka fifandroitana ihany koa, androany manokana ho an'ny teny Ankatso dia hita ireo mpiaradia amin'ny volomboasary nanantona teny Tsiadana teny, nandeha ny angaredona moa iarahan'ny vahoaka isan'andro amin'ny onjam-peo maro, raha ny fijery mpanara-baovao dia hoe mitady sanatria-ny vava fifandonana very zareo matoa manantona eny amin'ny toerana izay efa fantatra fa isian'ilay hetsika fotsy. Omaly ihany koa teny Anosy teny na dia marobe areo vahoaka dia nisy ihany ireo andehan'olona vitsivitsy niogaoga, nasaina niogaoga ny tena marimarina kokoa moa ny fahitanareo an'ireny Andriamatoa Andrana. Mitsipaka mialaina moa tsy maintsy misy foana rehefa amin'ny toetra raha efa mafana ohatr'izao. Ny voalavo rehetra efa manomboka mivoaka ny sambo, miezaka manao faraparany ny volomboasary angamba hoe anakorotana. Inona moa ny ilana an'ilay fanakorotanana? Mba hanomezana tsiny ny hetsika ny candidat 12 efa 12 izy zao raha tsy diso, hanomezana tsiny ny hetsika ny candidat 12 mba ho marina tokoa ilay lazainy fa fanakorotanana na izy raha miezaka manao azy ankehitriny.
Ny tiako etsoina ny be sy ny maro fotsiny angamba ho an'ireo izay mbola manaiky hojonoana amin'ny resaka vola, hojonoana amin'ny resaka varin-tsinjo kely sy ny zavatra ohatr'izay. 5 taona ny faharetan'ny mandat fa tsy tapa-bolana akory na 2 volana na 2 volana toy ny élection. Ao anatin'izay 5 taona izay tadidiko tsara namory olona ny candidat Rajoelina tamin'ny 2024 tao amin'ny Palais des Sports. Dia ny fanontaniany tamin'izay maromaro, nahafa-po ve hozy ny JIRAMA, mahafa-po ve ny fandriampahalemana, mahafa-po ve ny karaman'ny malagasy, efa afaka ve ny kolikoly rehefa manao taratasy-panjakana. Dia izay no mba tiako averina amin'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tao anatin'izay 5 taona nitondran'izay dia ho antsika rehetra izay hifidy, inona ny valin'izay tao anatin'izay 5 taona nitondran'izay. Raha tena afa-po tokoa ianao fidio izy fa tsy maninona, avelao izy andeha. Fa raha ohatra ka tsy izay ilay izy tsy ilay 7 arivo sy ny 5 alina omena anakorotana an'ilay olona, ilay vahoaka miezaka nitondra rivo vaovao ny ala amin'izay zavatra izay no andeha ho korontanina. Resaka fifidianana hatrany isika, nisy ihany koa vaovao fakomaly izy iny ny fangatahana nataon'ny candidat Andry Rajoelina izay fantatritsika tsara fa naratra no ny hetsika natao tamin'ny fiandohaniny ity hetsika fotsy ity nanao fangatahana izy noho ny tsy fahafahany miasa mandritra ny 30 andro ny any amorana ny fifidianana, araka ny fandraisantsika teto ihany hoe any amin'ny RCC ny mason'ny mpanara-baovao manahoana ny fanotanareo an'ireny mety anahoana no toyany mety omen'ny RCC sa mitovy amin'ilay tenin'ny Andriamatoa Andrianina teo ihany hoe na le teneninao teo ihany koa hoe ho sanatria azo raisina fa tsy mitombona hatrany ve ka hisisihana ihany ty fifidianana ity. Zavatra misy aloha tokony ho tsapan'ny ireo ACC mpanao lalànareo dia ny hoe ny fanajan'ny candidat voakasika ny lalàna misy. Manaja lalàna zany ireo candidat ireo izy matoa nametraka an'ilay taratasy mahakasika ny zavatra misy nanjoana azy sy ny position raisiny manoloana an'ilay tranga. Lalàna zany tokony ho entin'ny ACC ihany koa rehefa avy eo mamaly hoe inona no fahamarinan'ny lalàna raha ny lalam-panorenana no jerevana mahakasika an'ireny fametrahana taratasy nataon'ny candidat Andry Rajoelina ireny. Mahakasika an'ilay virena kely fotsiny ao anatin'ilay hoe misy volomboasary ny voaka sy ny sisa tao anatin'ilay tolony teo manko saika teny teo fa digo kely ilay izy. Ny zavatra misy any atsimo misy repère ataon'ny olona avy any atsimo amin'ny sud-est iny teny mahay an'izay. Any amin'ny sud-est iny raha vao nikadradraka na ny kalalao no mivoaka ny trano, hirehatra izay ho trano. Mahafantatra zany any atsimo atsinanana any. Raha vao nikalalao na nikadradraka no mivoaka ny trano, hirehatra io trano tonga dia efa mailo ilo fa maninona ny reto no mivoaka. Misy zavatra tsy mazava. Tahaka an'izay ny endrik'io zavatra misy atrehantsika io matoa mivoaka ny trano tsy misy fifehezana anakorotana ny sasany, hirehatra izay ilay zavatra ao. Ka hiverenantsika kely amin'izay ato amin'ilay hoe mahakasika ny ACC sy ny fanapahan-kevitra raisiny aloha zareo mba anaovana antso endry-monina morinary nareo dia maiza mikapy izay mahitsy, dia endry-monina morikady nareo dia maiza mitsoboka amin'izay marivo fa aza mandeha any amin'ny lalina fa sao dia tsy mahay milomano koa nareo dia maty eo. Raha tsy diso 3 andro tao aorianany nametrahana ny taratasy iny tokony namaly ny RCC, mbola tsy namaly izy loatra eto.
hitantsika eo moa ny zavatra nitranga androany satria tsika zao hoe atao mpanodidana ny fandaharana efa nandeha ny fivoriana teo amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny HCC moa zany sy ireo candidat 12 satria fantatritsika fa ny candidat anankiray tsy tonga nanohina ny antso toy ny mahazatra dia ho hitantsika hoe raha isan'ny voaresaka tao anatin'izay ny valiteny manoloana ny reto fangatahana nataon'ireo candidat samihafa teny anivon'ny HCC izay fa amarana ny fandaharana isika miresaka fifidianana hatrany na dia mbola tsy tena hoe tena miroso amin'izay azany ary sika hita kosa nefa be dia be mifimenomenoman'ny vahoaka misy ireo milaza fa nahazo karaha-pifidianana maromaro misy ireo milaza fa tsy tafiditra ao anatin'isy mpifidianana ary ny sary tena isan'ny paritaka ny natambajotra tserasera amin'izao fotoana izao dia ilay hoe tonga ny olona maka karaha-pifidianana dia efa asena manao somisahady ao anatin'ny lisy mpifidianana eny anivon'ny fokontany ary tsy tranga iray fa tranga maromaro no fahitanareo an'ilay fanomanana an'ilay fifidianana satria ny seni dia milokaloka foana ny amin'ny hoe azo itokisana io efa misy ny audit izay natao sy ny sisa mikasika an'izay manahoana ny fahitanareo an'ity fanomanana ny fifidianana amin'ity taona 2024 fifidianana filoham-pirenena ity andriamatoa. Ny zavatra misy aloha anatin'ity fifidianana ity zany dia mahatonga izao olana zao dia tsy mazava intsony le règle de jeu. Mila fitsipy-dalao ifanarahana izay vao mivay olana io amin'izao fa le fitsipy-dalao zany tsy ifanarahana intsony satria misy candidat tokana mieritreritra fa izy rery no afaka milalao ary tokony tsisy olona milalao fa tsisy eny ambony kianja eny dia sady miazakazaka izy mamitapitaka dia mampiditra baolina anaty arato izy dia mioraka izy avy eo manodidina ny terrain fa maty no ny baolina izay zany le sary misy dia ho an'ny vahoaka malagasy zany ahoana ny fandraisantsika vahoaka malagasy ny milalao tokony eny an-kianja ohatran'izany fa nefa etsy ankilany nefa misy mpiara-milalao izay tokony handray anjara amin'ilay lalao atao lasa mitazana fotsiny satria tsy mifanarahana le fitsipy-dalao atao raha ohatra ny hoe samy miazakazaka rery dia samy mamono baolina rery dia iza mahafaty ny azy dia iza tsy mahafaty anazy mety afo izay fa tia izy rery mieritreritra hiazakazaka ny dikan'izany tsy ho tanteraka mihitsy fifidianana io satria tsy fanarahana. Eo zany no tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe misy zavatra misy point anankiefatra ny tadiavin'ny candidat mitarika ny tolona reto dia ny hoe tsy ekena ny vazaha milatsaka ho filoha izay ny voalohany. Ny faharoa tsy ekena io gouvernemanta io. Ny fahatelo hovaina ny CENI. Ny fahaefatra atsangana ny CS na ny commission électorale spéciale. Izany hoe tokony zavatra ifanarahana no atao eto amin'ity firenena ity ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao mba hisian'ny vahaolana ho an'ny maro tsy hipetrahan'ny malagasy ao anatin'ny fahasahiranana hiampitahantsika any amin'ny fanjakana vaovao izay hitondra aorian'ny fifidianana ka raha tsy mandray fepetra ny voakasika rehetra ao anatin'ity olana mianjady amintsika ity dia misarotra amin'ny fahamahanany olana satria mifahantrahantsika malagasy efa lalina be. Andriamatoa Andrianina ny senisy ny fiomanana amin'ny fifidianana amin'izao fahitanao anazy? Le fifidianana ho antsika hifidy no hoe fifidianana amin'izao fa neny volomboasary efa nomaniny io vao nanomboka nitondra teo izy tamin'ny 2024. Izay io zavatra ho arovany mafy io, izay io anitsakitsahany mafy ny lalam-panorenana io satria efa mandeha fa mipetrapetraka ny azy ny lalana rehetra ahatonga azy any amin'ny fandresena. Izay io arovany mafy io. Raha mitena ny CENI hoe mety io angamba tsy adala ny olona mahita ny zavatra rehetra mitranga eny anivon'ny fokontany, eny anivon'ny olana eny amin'ny karaha-pifidianana amin'ny doublon efa malaza be raha ataoko fotsiny hoe misy karazana olona misoratra amina fokontany anankitelo na ataoko hoe tsy fananiny le izy, izany ve no azon'ny CENI lazaina hoe milamina. Fa zay araka ny tenen'i Monsieur Denis zay ny zavatra mbola tadiavin'ny collectif des candidats zay dia tsotra be hoe avereny le lalàna ilalovana, iarahana
rehefa milamina ny sain'ny tsirairay ny mpilalao rehetrarehetra ao anatin'io mandeha ho azy io na ny vahoaka raha milamina ny fifidianana milamina tsisy korotana tsony fa mahatonga mbola miinsista tena miezaka mafy mihitsy ny volomboasary ampandehan'io zavatra io misy zatra maromaro tsy tiany kitihana tsony ao satria ino ny mampetany kilalaoany fa sarotra be ny iny hoe efa milamina ho izy ny senidy anaiko tokony mpifidy eo milamina tokoa le izy. Ya, makasitraka nareo mirahalahy fa hita tao anatin'ny fandarana saila zao tamin'ity alina ity maro be ireo hevitra nentinareo mirahalahy na izany tsy izany ohatra n'ireo vahininay isaky ny alarobitaka zao dia omenay anareo ny fitondrana ny teny entina maranana ny fandraisanareo anjara tato anatin'ny fandarana tomboko aminao Andriamatoa Denis dia mamarana azy ianao Andriamatoa Andriana. Misaotra anao Madame Clémence nampandroso anay teto dia misaotra antsika vahoaka malagasy nanaraka izao fandarana izao. Ny anteniko dia hoe aleotsika hijery ny firenena, aleotsika ho saro-piaro amin'ny firenentsika fa efa betsaka ny ainana fohy raha latsaka ho an'ny tanindrazantsika izay ary tokony mijorontsika manana didy sy andraikitra ho fanavotana ny firenena iaraha-manana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Aokontsika tsy hametraka ny politika ho zava-manahirana ny fiarintsika fa hametraka amin'ny politika tsika ho vahaolana mba ahafahantsika mandresy ny fahantrana eto anivon'ny firenena. Ka noho izany dia manentana antsika malagasy mpiray tanindrazana mba tsy hanilika ny resaka politika ho tombotsoa an'ny olombitsy fa hametraka amin'ny politika ho tombotsoa am-pirenena ka ho saro-piarontsika ny amin'ny firenentsika. Dia manentana ihany koa ireo olona rehetra mba haneho firaisan-kina ho an'ny fitiavan-tanindrazana fa tsy fitiavan-tena. Makasitraka tompoko ny aina dia mirary soa antsika rehetra tain'Andriamanitra daholo. Misaotra tompoko. Ya, ny angamba mitovy amin'ny antony joroko ihany no zaraiko. Fotoana angamba izao, fotoana izao hijoroantsika. Efa misy candidat 12 ireo mijoro hitaky ny zoantsika, hitaky ny fiovana, hitaky sy hiteny ny zavatra tsy voatenitsika ary tsy vitantsika nanao azy. Efa mijoro ireo olona ireo. Anjarantsika vahoaka angamba izay rehetra efa tonga saina no mijoro amin'izay koa. Anjarantsika angamba izao satria mbola averiko foana hoe 5 taona ny mandat anankiray. Lava izany 5 taona izany. Manan-janaka daholo angamba isika ireo ho an'ny zanaka satria tanin'ny zanaka koa ty fa tsy tanin'ny razana ihany. Fa fotoana angamba izao hijoroantsika anamboarantsika amin'izay ny fitondrana teo aloha izay efa hitantsika fa tsy nety. Ny fiainana izay hitantsika fa efa tena sarotra dia sarotra mihasarotra isan'andro. Dia isaorana ny Madame Clémence dia misaotra ny mpijery rehetrarehetra koa. Ankasitrahana ianareo mirahalahy veriko ihany izay fankasitrahana izay ankasitrahana ihany koa isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana saila zao eto amin'ny MPS isaky ny alarobia alina tahaka izao antso no entiko amaranana ny fandarana satria marina loatra ilay voalaza teo ny amin'ny hoe ilaina ny fijoroana ho antsika rehetra misokatra ho antsika ny varavaran'ny fandarana afaka maneho hevitra atao anatin'ny fandarana isika ny raharam-pirenena raha teo mivoatra isa minitra isa segondra ka mila an'izay fijoroantsika izay ary akoatran'izay ihany koa dia isaorana ny teknisianina izay mampita ny feo sy ny sary ny tokantranontsika isaky ny alarobia alina tahaka izao dia tsy iza fa hifaly mametraka ny mandram-peona ho antsika rehetra indray ary ny tenako ho amin'ny alarobia alina. Mankasitraka tompoko.